mba isin'ny fitontanana mangarara eny anivy volom-bahoaka paritra dia miatrika fiofanana mandritra ny 5 andro eto farafangana izay nanomboka androany ka ifarana ny zoma izao ireo ben'ny tanàna sy ny FTC ary ny état civil amin'ireo commune eto farafangana. Ny Institut national de décentralisation locale na ny INDDL no misana ny fampiofanana voasana mandritra i 5 andro io ny fomba fitatana ny teti-bola ireo andinin-dalàna mikasika ny fikirakirana ny volam-panjakana ary ny fomba fanaraha-maso izany. Natao anampy ireo tompona andraikitra ety fotsiny no ampisian'ny INDDL ka miainga amin'ny etaetan'izy ireo no anaovana ny fiofanana. Akoatra izay fifanana izay moa dia no azavaina teto ihany koa ny mikasika ity INDDL ity sy ny andraikitra tena sahaniny. Misaotra ny avy amin'ny ministeran'ny fanaparam-pahefana dia ny tanàna ny farafangana andriamatoan'ny Vrifin amina tongava andry zareo ao amin'ny INDDL ampiofana sy anatevina ny fahalalana ireo vondrom-bahoaka paritra. Fandriny lehibe district Fridolin Caleb kosa ny famerenana ny fahafana avy ao amin'ny district manaramaso ny fandamia ny commune sy fampahafantarana azy ireo koa ny fahatongavan'izany subvention ho an'ny commune izany. Ny DAGP ny paritra andriamatoa Benay Théophile dia nanamafy mazava dehibe ity fifanana ity ary mitondra afatafatra ho an'ireo mpitondra eny anivony commune. Fa akoatsotry ny fokonorina tao hoe Vato Zantsoro ny lycée ao antoerana ireo trano fianarana amin'ny 20 metatra miisa 3 izay naorina izy ireo miaraka tamin'ny mpanjaka Enda ny sabosy teo. Tanaterana ny ministry ny asa panjakana sy ny asa aron-dalàna sosialy Tabera Randriamanasoa nanatrika izany tanaterana ary miaino ny etaetan'izy ireo amin'ny resaka fandriampahalemana. Teo ihany koa ny mba hanomezana mpampianatra raika an'ity lycée ity. Novaliana andriamatoa minisitra avy hatrany fa mpampianatra taranja telo no alefa ny ministera ny fanabeazam-pirenena any amin'ity lycée ity. Mahatratra 300 mahery isan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao izay misy nizara ao amina section 7. Misy mpampianatra 10 kosa ka 4, mpampianatra raika 9 kosa iantohan'ny ray aman-dreniny mpianatra. Mpianatra 5 amin'ny 20 no afaka tamin'ny taom-pianarana teo afaka baka izany. Samy nakafitsaka izao eripolo fokon'olona izao ny rehetra ka nangataka izy ireo mba andrenana trano vato ho an'ity lycée ity. Zay no azo ampitaina avy eto farafangana fidisoa Andriamasorvelo manga ny lanitra somary mangatsiatsika masina eto amin'ny tapitanàna ny farafangana tatarandrenambiny ho anapitapitao antsariny. Televiziona Malagasy.